hiditsika zany ny amin'ny hoe sentiment d'appartenance amin'ny tanindrazana. Zava-dehibe io raha ohatra ka te hanorina firenena iray, satria izay hoe ay tia dia kojaiko, ay tia dia mitondra nikarazana fierté ato amiko ny fananana an'ity zavatra anankiray ity. Ka maro dia maro zany ny zavatra hiatefan'izay amin'ny fiainana andavanandro, ary mila ambolena amin'ny tsirairay izay toe-tsaina izay amin'ny ankizy mbola any am-pianarana, satria ohatran'izany daholo ny ety amin'ny tany mandroso izay hoe fierté sentiment d'appartenance izay ao an-tsekoly dia efa volavolaina ny ankizy ny amin'ny hoe tanànantsika ity tsy maintsy tokony atao madio. Eto fotsiny zao ohatra amin'ny municipalité izay misy ahy eto amin'ny Sainte-Marthe-sur-le-Lac dia ao anatin'ny programan'ny lehiben'ny tanàna eto ny fiambenana ny zaridainan'ny olona tsirairay amin'ny été ohatra, hoe ny gazon dia tsy maintsy tokony mitapaka tsara araky ny tokony ho izy, ny zaridaina dia tokony ho voavoatra tsara araky ny tokony ho izy, satria raha ohatra ka tsy mandeha araky ny tokony ho izy fa mikorotana be ohatra na feno fako ny zaridaina dia voasazy. Zany ohatra zao dia didy anankiray izay avoakan'ny municipalité. Izany hoe ny trano tsirairay zany dia tokony manana an'izay karazana obligation izay mandio ny tanànany. Efa misy ny azy ny karazana hoe organisation, misy baka ordure anankitelo ny tokantrano tsirairay izay samy misy ny fako apetraka ao anatin'io baka ordure io, dia ao ny misy ny plastika sy ny tavoahangy sy ny baoritra rehetrarehetra, dia ato ny poti-sakafo dia ato zany ny fako hafa madinidinika zany ankoatran'izay. Dia mandalo isan-kerinandro, indroa isan-kerinandro zany ny camion mpandroaka fako. Izany hoe efa misy ny organisation amin'izay zavatra zay hoe misy karazana grue automatique zany mandray an'ireo karazana baka ordure ireo. Ohatra fotsiny zany ny tenenako amintsika ny karazana organisation amin'ny zavatra madinidinika ohatran'izay. Za tsy miteny hoe dia voatery ho tsy maintsy izay, hoe tsy maintsy hanana fitaovana raitra ny momban'izay, satria io koa arakaraky ny zava-misy eo amin'ny tany iray. Fa itenenako fotsiny amintsika rehetrarehetra ny hoe asaribidin'izay sentiment d'appartenance izay amin'ny tany iray mba ahatonga ny fandrosoana, satria inona moa no antony? Tsy itiavana ny fako be miandrona eran'io dia ny hoe mety mandoto ny tontolo iainana ary mahatonga ny aretina isan-karazany amin'ny vahoaka izay miaina ao anatin'io fako io. Matoa mipetraka mivangongo ny fako zany eran'io ao Madagasikara, dia izay sentiment d'appartenance izay hoe iza marina moa zany no mieritreritra fa tokony handio ny fako ao amin'ny tanàna anankiray. Iza moa zany no tokony handio ny fako ohatra amin'ny tokotanin'ny olona anankiray, fa ny tanina mipetraka izay. Tsy moa ve tsy ny olona izay mipetraka ao amin'ny trano io no tokony handio ny fako ao aminy? Rehefa vitan'ny olona tsirairay izay, ariny ay zany ilay fako rehefa avy eo. Mety voadiony tsara ny ao amin'ny tanànany, fa mety ary an-dalambe izay tsy tanànany, tsy ao amin'ny faritra misy azy zany amin'ny tokotany. Dia isa zany tokony handraoka an'ilay fako any an-dalambe. Eo indray zany ifa nilikilika indray zany
apray fokotany rehetrarehetra hoe isa zany tonga any am'le be ny fokotany izay tsy manana budgeny amin'ny momban'izay tsy izay kory ny asanay vorony zany ny lalàna momban'izay sy ny karaman'izay olona afaka andioan'ny fako an'ny rehetrarehetra aiza ny structure momban'izay sy ny karaman'ny olona izay manao an'izay fandiovan'izay na hoe atao dina-pokotany ny hoe manao tana maro zany raha ohatra ka d'accord daholo ny rehetrarehetra satria tsy maintsy miconvaincre ny rehetrarehetra koa ianao ny amin'izay zavatra zay ka zavatra pitsipitsy ny madinidinika izay sentiment d'appartenance izay madio ny tanànanay mahafinaritra misy voninkazo eranio tsy maintsy ny olona ao amin'ny tanàna izay hanana n'izay fierté zay no tsy maintsy mieritreritra an'izay ao anatin'ny sentiment d'appartenance daholo ny hoe inona ny eritreritry ny mpitondra tena tanindrazan'ny marina ve Madagasikara tena ao anatin'ny sainy marina ve ny hoe ity vahoaka rehetrarehetra tsy akanavaka tiany dia vahoaka izay tsy maintsy tsy nijovoko daholo ny fiainan'ny rehetrarehetra satria izay no nametrahana eto io dia vahoaka izay eo ambany fifehezako izay no nametrahana eto nitsinjo azy manana n'izay sentiment d'appartenance izay ve ny mpitondra hoe inona ny zavatra andrasan'ny vahoaka izay nametraka azy teo nataontsika hoe nametraka azy moa zany izany zavatra rehetrarehetra izany dia zavatra tsy maintsy mitoetra ary ny vahoaka koa tokony hanana ihany koa ny sentiment d'appartenance hoe io ny anay ny mpitondra anay izany hoe tokony hatoky izy izany ny mpitondra fa hanovany ny fiainana ary mijery azy akaiky ny farim-piainana dia akaiky dia akaiky ny mpitondra tokony hisy izany izay sentiment d'appartenance amin'ny roa tota izay vo zay vao andeha amin'ny tokony ho izy ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny firenena anankiray ka mampametra-panontaniana ny amin'izay resaka izay hoe iza marina moa zany ny tompony Madagasikara iza marina moa zany no mandidy ao Madagasikara mbola fanontaniana mipetraka daholy izay zavatra rehetrarehetra izay ka tokony hoazavain'ny mpikaroka sy ny manam-pahaizana sy ny mpitondra hoe iza marina zany ny tompony Madagasikara jerena akaiky ny momban'izay fa satria raha ohatra ka misy izay ataontsika hoe zany hoe fahadisoan'ny fiatefan'izay hoe iza marina moa zany ny tena tokony hiahy sy hanana ny fierté any Madagasikara tokony mazava tsara zay zavatra zay satria raha ohatra ka hoe ilay karazana fierté zany dia ny hoe ataoko fangalana vola fotsiny ny petrako na anaovako business fotsiny ny petrako atao amin'ny fitondrana fa sao nareo hoe hevitra hoe inona ny zavatra omeko anareo aleo ane mazava tsara zay zavatra rehetrarehetra izay hoe rehefa tsy ao aminao zany ny sentiment d'appartenance dia tsaratsara angambany hoe mazava ny amin'izay resaka izay izay dia teny atolotry ny izay rehetra hoe mieritreritra ny hitondra ny firenena ka rehefa ohatra ianao zany tsy ala hauteur'izay hoe sentiment d'appartenance izay fa ohatra ataontsika hoe zany hoe ny firenena vaventy zany
no tena tompony dia aleo any tsorina zany le izy dia misy structure zany amboarina ny momban'izay hoe atao protectorat ohatran'ny La Réunion reny ohatran'ireny Comore reny ny Guadeloupe atao ohatra hoe protectorat ny frantsay izany hoe izy zany no tena mitondra ny tany iray amin'izay fotoana izay zany izy zany ny responsable ny fiainan'ny olona rehetra ao ka au moins zany amin'izay fotoana izay dia mba hoe mba samy mihinana daholy mba samy miaina ohatran'ny olombelona rehetrarehetra daholy zany malagasy rehetrarehetra rehefa atao mazava zany hoe aiza lay sentiment d'appartenance iza marina zany fa tsy ilay hoe sentiment d'appartenance tsy hoe akory hoe zavatra angalako tombontsoa fotsiny ny tany anankiray fa tsy tena ao zany no tena hoe asiako ny énergieko ray manontolo efa tsy sentiment d'appartenance zay fa fifanambakana ny dikan'izay ny fanambaka zany hoe ataoko fakanan'izao fotsiny nge zany atao amin'ity tany ty efa ao anatin'ny hoe tsy fananana n'izay sentiment d'appartenance izay daholy ny hoe izaho ve moa no aninona amin'ity tany ty za ve no anova inona eto fa alaiko aloha zay azoko alay dia raha ohatra zany mieritreritra n'izay daholy ny mpitondra rehetrarehetra eo zany hoe za ve ny anova inona eto alaiko aloha ny anjarako sy ny fianakaviako na dia lasa manorina ny fiainako any an-tany-kafa tsy mbola ao anatin'ny sentiment d'appartenance zay sentiment d'appartenance dia ny hoe rehefa ity zany no responsabilitéko zany ity zavatra ity ary voninahitro ny mampandroso sy ny tsy mampandroso an'ity ny mampihinana ny vahoaka sy ny tsy mampihinana azy ny mampiakatra ny farim-piainany ao anatin'ny sentiment d'appartenance zay fa rehefa ohatra ianao milavolefina hoe inona moa no vitako eto dia tsy hitako hoe inona zany no ataonao eo raha ohatra ka hoe izay toetsaina zay zany no entinao hoe inona moa zany no vitako eto ka iza moa zany no havita inona alohanao izay atao hoe tompony zay nge ny tena fipetraky ny zavatra rehetrarehetra soketaina ny karana soketaina ny sinoa soketaina ny vazaha fa hoe mitsetsitra ny malagasy mandromba ny aren'ny malagasy ka iza moa zany no mamela azy ianao an'izay tsy maintsy ny malagasy ihany no mamela azy ianao an'izay vo zay izy vo afaka anao an'izay mila jerena akaiky daholy zay iza ny tompony ka io hoe tompony io zany tsy maintsy responsable ianao rehefa hoe tompony ny zavatra anankiray tsy maintsy kojainao rehefa ianao ny tompony fa rehefa misentir ianao hoe tsy responsable zany ianao tsy ala hauteur'izay ho tompon'izay dia tadiavo ara zany hoe iza no atao hoe tompony ho responsable an'le izy aikojakoja azy araky ny tokony ho izy izany zavatra rehetrarehetra izany dia tokony ao anatin'ny fikarohan'ny manam-pahaizana sentiment d'appartenance ny hoe mba manana olo-manga amin'ny toerana anankiray manana ny mpanefoefony amin'ny tany iray olona avy ao amin'io tany io ary io mpanefoefo io koa mba hijery ihany koa ny vahoaka fa tsy hoe amen'ny posiny fotsiny na hivarotra ny vahoaka mitovy aminy mbola tsy sentiment d'appartenance zay satria rehefa mipetraka ny sentiment d'appartenance amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina dia mandeha io ny vahoaka hiaro ny mpitondra izay eo rehefa eniny fa misy izay sentiment d'appartenance izay ny mpitondra koa hiaro ny vahoaka koa mba tsy
andehany amin'ny fahatrana mahitsokitsika manitsokitsika rehefa koa manana an'izay sentiment d'appartenance izay. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia toetsaina fototra izay hoe tokony izany misy ny manam-pahaizana izay mamolavola amin'izay zavatra zay hoe izao zany ny fampitondrana. Mbola hidirako ihany ny sentiment d'appartenance amin'ny fosiny saina tsy miakatra zany mila mijery ny malagasy rehetrarehetra koa hoe aiza ny sentiment, aiza no ananako ny sentiment d'appartenance. Izany hoe ny faritra rehetrarehetra zany amin'izay hoe maha-malagasy izay sy ny amin'ny hoe fomba izay efa napetraka amin'ny saina tsy miakatra zany aiza ny misy an'izay sentiment d'appartenance izay. Raha ohatra ve ny olona ao Antananarivo ohatra mazava ny azy ny sentiment d'appartenance dia ao Antananarivo, fisy tsy mieritreritra hoe any Toamasina ny sentiment d'appartenance hoe any ny tena hoe tanindrazana, fa akany zavatra ngamba any Toamasina hanatsarany tenany sy ny faritany misy azy, fa tsy sentiment d'appartenance izay hoe maka zavatra amin'ny tenana anankiray hanatsaranao ny tenanao sy ny faritra ny avianao. Dikan'izay dia tokony samy hanana koa ny sentiment d'appartenance ny koa zany ny faritra tsirairay. Tsy zavatra ratsy zany fa hoe izay zany ny zava-misy, zay ny zava-misy ary samy manana ny fombany ary samy manana ihany koa tokony samy anana ihany koa ny olona mitondra ny faritra tsirairay hanana n'izay appartenance amin'ny tany entiny zay, mahalala ny fombafomba ny vahoaka ao sy ny hoe inona ny zavatra tadiavin'ny vahoaka ao aminy, dia ny vahoaka koa afaka hitoky aminy fa io ny anay, io ny olo-manganay, ireto sy reto sy reto ny olo-manganay, ny milliardaire anay, ka izay sentiment d'appartenance zay tsy hipetrapetraka fahatany zay raha tsy misy tokotrany izany ny tena fifandraisana apo-marina amin'ny tena izy izay mipetraka eo amin'ny mpitondra sy ny entiny. Satria amin'ny fomba hoana moa no andeha hilokalokan'ny olona anankiray iny milliardaire anay nefa hoe tsy hitan'ny olona koa zay tena hoe inona ny mazavatra vitan'ilay milliardaire any aminy na ilay mpitondra any aminy. Eka entiko fotsiny zany ampieritrretana antsika zay zavatra rehetrarehetra zay, satria hoe mikarana ny sinoa ny vazaha izay zany no soketaina fa hoe mahatonga ny fahatrana, ka ianao tompotany no namela azy amin'izay zavatra zay ary hoe ny sinoa sy ny karana sy ny vazaha inona koa nefa no hoe anomezanao tsy ny azy manokana, mitady izy sala amin'ny olona rehetrarehetra mitady, fa rehefa hoe nisokafanao zany ny varavarana dia miditra izy, zavatra mazavany zany zavatra rehetrarehetra izany e. Kanefa amin'ny lafiny anankiray koa hoe izay sentiment d'appartenance izay ve navelanao malagasy hananany koa nefa ao amin'ny taninao fa nytanina mipetraka daholo zay zavatra zay, satria misy karana de génération en génération izy tao Madagasikara, moa ve izy tena voaray ao amin'ny société ary moa koa ve izy tena te s'intègre amin'ny société. Zay zavatra rehetrarehetra zay zany mila anaovana fikarohana daholo any nge no tokony hoe hipetrahan'ny fikarohany manam-pahaizana malagasy izay zavatra izay, satria miainga foana zany tsika ny amin'ny hoe mianatra dia be diplôma kanefa
tsy manana zany an'ilay atao hoe leadership amina tanjona anankiray zany. Anika be diplôma dia ampisain'ny vazaha any amin'ny zay toerana misy azy any fa be diplôma dia ny cerveau-nao no alaina eo, ianao menika rama kely nefa izy ny milliardaire. Izay nge ny fandehan'ilay zavatra rehetra raha tsy fantatritsika. Kanefa Madagasikara izay tany manan-karena dia betsaka ny zavatra mbola azo foromina, ny fandrarana mbola azo forominao, ny zavatra rehetra zay mbola azo atao ao. Finona ny olana, aiza moa ty fandripahalemana, aiza moa ty fifampitondran'ny malagasy amin'izay sentiment d'appartenance izay. Hoe mba ity ny milliardaire anay, fa lay milliardaire mba tokony ho reharehanao tampotehana indray. Aiza re zany zavatra rehetrarehetra zany ataon'ny milliardaire karana sy ny sinoa sy ny vazaha ihany no mbola tompon'ny setra loatra amin'izao. Dinio akaiky daholo ny zavatra ohatran'izay, satria tsy maintsy miainga ao anatin'izay karazana fifoazan'ny toe-tsaina izay ny zavatra rehetrarehetra vao zay vao andeha amin'ny tokony izy. Aty efa voavolavola tsara mihitsy ny olona mandeha anao amin'ny toeram-piasana anankiray dia hoe vazaha daholo ny ao amin'ny toeram-piasana io tompon-tany, ohatra québécois sy québécoise daholo ohatra, fa ianao rery no ao fa tena eninao tsara mihitsy, atao eninao tsara mihitsy fa izy ny tompony. Ary ny zavatra ny fihetsika rehetrarehetra zay ataonao ao dia contrôler daholo. Na andeha any an-gabone anao dia manana eritreritra fa misy micontrôle, satria anao tsy tompon-tany. Ka hoentiko hitenenana amintsika rehetrarehetra fotsiny sentiment d'appartenance nindray hoe anay ty, ary dia ataonay zay ampandroso an'ity. Fa rehefa tsy manana n'izay hoe sentiment zay fa de hoe miasa amin'olona dia mandray karama isa-bola dia azagaka raha zany, azagaka raha ohatra ka mbola ao anatin'ny fifehezan'ny olona, mbola ao anatin'ny fanambanin'ny olona, mbola ao anatin'ny fanandaivozana. Rehefa tsy afaka mandray an'izay responsabilité zay hoe anay ty fanaradren'ny rano fotsiny amin'ny hoe zay système ao zany ka azagaka raha ohatra ka ny banque mondiale sy ny FMI no mitonona hoe zao ny zavatra tokony ataonareo. No ilay toe-tsaina hoe nianatra aho dia tsy manana eritreritra hoe mba hitondra ny zavatra ho anahy na ho an'ny tanin-drasako, ho fiovana ho an'ny tanin-drasako, fa mandray fotsiny ny zavatra hoe ity zany ny asa tokony ataonareo mpitondra, dia manatanteraka an'izay. Aiza ny firenena, aiza ny firenena tsy maintsy mitoetra amin'izay hoe sentiment d'appartenance izay. Ny zavatra rehetrarehetra vao zay vao mandeha araky ny tokony izy. Rehefa tsapanao fa reharehanao ianao zay avy amin'ny faritra anankiray na atao any akodaoda ka hoe nomenanao ny pouvoir mba hampandrosoanao an'io tany io, efa fieritenao voalohany indrindra mianatra daholo ny ankizy rehetra ao, mihinana ara-dalàna ny vahoaka ao, mitafy ara-dalàna ny vahoaka ao, voatsabo araky ny tokony izy ny vahoaka ao. Aza matahotahotra n'izany hoe raha zany te hampandroso an'ity ka dia ho vonon'ny vazaha, ataovy aloha ny adidinao dia ho hita eo hoe ho vonony tokoa ve anao satria raha ohatra ka atahotra n'izay daholo zany ny rehetrarehetra dia aleo mangalatra aloha zany fa
zay no to afaka mitsoka rehefa avy eo, zay no to tsy maty, fa ianao raha ianakendry andeha anao an'ity raha ohatra zay daholo raha ianakendry ampandroso an'ity eto ane ka vonoiny reto vazaha reto, ny fomba famonoan'ny vazahanao aloha de ny mpiray tanin-drazana aminao ihany no sainy mamono anao, ka io koa miakina amin'ilay mpiray tanin-drazana, eo vonoko ve ty olona ampandroso ny taniko ty, zany daholo mila hoe mbola any am-pianarana de efa tokony ho volavolaina amin'izay hoe sentiment d'appartenance izay ny ankizy tanin-drazako ty, fa tsy ny firenena vaventy no andeha anao an'izay anolotra an'izay programa zay ho an'ny fianaran'ny ankizy ao aminao. Rehefa tsy vitanao zany zay dia mahaiza koa lavolefina hoe dia aleo de efa hoentinareo frantsay ty zavatra ty, amin'izay zahay mahazo nationalité frantsay daholo zany, zala amy la réunion io ko inona moa zany, rehefa tsy vitany de aleo atao hoe tsy vita zay toy zay le mifamitapitaka fotsiny eto, ka tsetsasetsa tsy aritra ihany ny satria ny fotoana mandeha, ny olona mihamahatra, ny olona mihafadiran'ovana, ohatrany tsy voavaha ny tena problématika, tsy voavaha ny tena olana noho izay resaka fakanosana sy fahatahoran'izay, ka aza mandray ny fitondrana eo ara moa zany ianao raha matahotra ny ainao, mazava ane zany zavatra rehetrarehetra izany e, tokony jerevany manam-pahaizana ny hoe ahoana moa zany, iza ny tena mievalue an'ilay fivoarana sy fiakaran'ny fari-piainan'ny vahoaka, zany daholo zany zavatra tokony ampidirina ao anatin'ny programan'asa ny fanjakana, dia toy izay sy toy izay indray no azoko natolotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hatsaran'ny fiainanao, bye bye.